ahoana marina. Nietraketraky ny natiora ve no mampahatra ilay firenena? Tsy tahotra tsena ty Rajoelina ny laza fa tsy misy krizy eto amin'ny firenena. Dia mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe fa inona moa no atao hoe krizy zany amin'ny filoham-pirenena io? Tsy mahagaga aloha ny filazany zany satria izy no manana fiara raitra indrindra, azony foana ny karamany isam-bolana, mandeha tsara ny azy ny jiro, ny zanany mianatra tsara any ivelana fa tsy eto Madagasikara akory. Tsy olana aminy fiakarany solika sy ny vidin'ny PPN satria volam-bahoaka no miantoka azy amin'izay tiany atao rehetra. Afaka manao izay tiany atao tanteraka eto amin'ny firenena izy ireo. Saingy ny mampalahelo dia mihevitra ny vondrona Europeana tsy maharaka mihitsy ny raharam-pirenena ny mpitondra, ka mahasama mampifendrifendro ny vahoaka malagasy eo anatrehan'ny rehefa-matsy vola ireo. Tsy krizy amin'izao fitondrany izao mihitsy ny fahaverezan'asa ho an'ny vahoaka, ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka vokatry ny fahantrana lalina mahazo ny malagasy. Raha tsy ahivina dia efa nisy olo-tena ny banky iraisam-pirenena mihitsy no milaza fa ny vahoaka malagasy no vidy rano lafo noho ireo izay manana fantsakana ao an-tranony. Midika izany fa tsy hitovy amin'ny fahasahiranam-bahoaka mihitsy ny fahasahiranany ireo mpitondra ireo. Trohan'ny fantsakana hatramin'ny tsoaka ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Izy ireo no voky sy miadam-pinaritra, koa tsy mahatsapa ny fahantrana sy ny krizy mahazo ny vahoaka izao. Tsy tsapany mihitsy izany irifiry ny fividianam-bary amin'ny 800 ariary ny kapoaka izany. Tsy krizy aminy izany vidin'ny savony 700 ariary izany ny singana izay ihinan'ny vahoaka ankehitriny io. Ho tiany Rajoelina tsy fantatra ve fa firenena fahadimy amin'ny mahantra indrindra maneran-tany ilay firenena izay tantaniny, kanefa efa nitazona ny laharana faharoa amby 70% tamin'ny firenena nandroso nandritra ny fotoana nitondrany Filomarika Ravalomanana. Matoa ny firenena iray mahantra dia ny vahoaka ao aminy no mahantra io. Midika izany fa misy krizy ilay firenena, matoa mahantra ny vahoaka. Ireo mpamatsy vola ny resaka tamin'ireo no efa nilaza sy nanambara ihany koa fa tokony irosona ny fikoanan'andom-pirenena sy ny fampiresahana mba hialana amin'ny krizy eto amin'ny firenena io. Saingy adininy inga filoham-pirenena izany ka mahasamy laza izy fa tsy misy krizy zany eto amin'ny firenena. Raha toa ka tany tsy misy krizy tokoa ary Madagasikara, manina no andaniany vola ny miambina ny kanja ny 12 Mey izay tokony anehoan'ny vahoaka hevitra? Manina no amenana mafy totoerana misy dalo ireny ny kianjan'ny Macron? Ao ve no misy ireo dalo nandolo ny trano tany Akazobe? Matoa ambenana mafy ireo dia atahotra ny sy ny hetsi-bahoaka vokatry ny krizy misy eto. Dia hoe nisy olom-bavambahoaka ary ara-tsimbazafa hoe noho ny baiky politika no andraisana n'izany fanapahan-kevitra zany. Ny eny anivon'ny fitondram-panjakana raisiko manokana ny ministera zao voangana teo no namoaka fanapahan-kevitra mahakasika ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Dia hitantsika reny korotana teo anivon'ny fiangonana reny, zany hoe misy olana tokony alamina aloha ao anatin'ilay sehatra anankiray mialoha ny andraisana fanapahan-kevitra zay tokony hifanaraka. Marina mihitsy izay voalazana izay. Modogisa hoy ny fomba fitenena ny tanora izay ilay filoham-pirenena. Mihevitra n'ireo mpambatsy vola ho kokombra loatra ka mesaka mandamin-dresaka fa te hangatabola amin'ireo mpambatsy vola mahazatra ireo mba hamana izao krizy mahazo amin'ny firenena izao indray. Firenena tsy misy krizy izany dia midika fa mandroso. Matogisitra ilay Madagasikara dia misy ny krizy sosialy miantra aminy. Raha tsy nisy krizy Madagasikara tsy hanafatra varitsinjo sy nitosika hozarain'io mihitsy ny fitondrana. Sa ve nataony fotsiny ireny mba andaniana volam-panjakana sy hanaovana famotsim-bola? Lazaina mantsy fa mba ho famonjena ny vahoaka sahirana no anton'ireny. Ary iza moa ny olon'ny mpitondra milaza fa olona sambatra sy miadana ireny izarana vatsitsinjo etsero ireny? Inona no anton'ilay fihetsika raha toka tsy mandalo krizy ny vahoaka malagasy? Inona izany no tsy hamoahany fanjakana ny karaman'ireo orinasa izay mitaky ny volany raha toka tsy krizy ilay firenena? Dia ho iatrany ny RMDM hoe ny filoham-pirenena no tsisy krizy fa ny vahoaka malagasy misy krizy.
izy mianakavy tsisy krizy fa ny firenena ny fiainan'ny vahoaka malagasy misy krizy ka anjaran'ny vahoaka malagasy mieritreritra hoe hay vika krizy iainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ty ka tsy hitan'ny filoham-pirenena tsy hain'ny filoham-pirenena mihitsy dia miantso ny vahoaka eto ry vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana zany ny tenin'ny filoham-pirenena mitondra n'ity firenentsika ity tsy mahafantatra tsy miaina ny zavatra iainanao tsy mahita ny zavatra mianjady amin'ny fiainanao fa ny hitany zay zavatra mampiorooro azy ao sy mampitahoatra azy ao zay no hitany ka andefasany mpitano filaminana andefasan'ireo zavatra rehetrarehetra reo fa ny manjoanao sy ny mirarahanao dia validitsotra ianao hoe tsy misy an'izany eto tsy misy an'izany krizy iainanao zany tsy misy eto hoy izy ny filohan'ny repoblika fa tsy marina mihitsy izay voalazany izay aza manantena ry malagasy fa ity fitondrana rajoela ity no anala izao fahantrana amintsika izao satria aminy dia miadana sy milamina ny vahoaka malagasy eto tsy misy krizy ny firenena miasa daholo ny malagasy milamina ny tsy fandriam-pahalemana malalaka ny faneho-kevitra no mafisiny tsara mantsy nandritra iny fionan'iny fa tsy ao anatin'ny krizy ny firenena fa noho ny etraketraky ny natiora no antony ny fahatarana dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena mitombona ve zany teninao izany rendre matofy loha-pirenena herinaratra midangana ary mbola hidangana fanjakana mifanditra amin'ireo orinasa amin'ny vola mifantipiditra toy ny resaka tsoliky ny mpandraravy any ivelany toy ny afrika atsimo sy ny maorisiana izay atao takalonaina noho ny resa-bolamena izay adisony manam-pahefana malagasy tsy mahavita miaro ny fiondranany arenan-tsokosoko ireny ve dia mbola noho ny etraketraky ny natiora inony izany no antony mahatonga ilay arikarena fahobe miba fito isan-jato ankehitriny iny teny nataon'ny rajoela iny dia midika mazava fa tsy hainy ilay mitantana firenena tsy ao anatin'ny krizy kanefa farany manitra indrindra maneran-tany volamena vatsoa sy ny maro hafa samy misy eto avokoa nahoana no gisitra ilay firenena kanefa tamin'ny fitondrany filombarikaravalomana na nananika ny 800 izany io arikarena fahobe io mazava izany fa tokony aiky rajoela sy ny ekipany fa tsy hain'izy ireny mitondra ny firenena satria firenena tsy ao anatin'ny krizy kanefa mitazona ny rambony sy faragidany amin'ny fahantrana maneran-tany fa ahoana mariny ahoana mariny